Amin'ny tontolo politika kosa no anizany fotoanany fampalalam-botsika amin'izao takariva izao nodinina tao anatin'ny fivorian'ny Bromartry ny antenimiran-doolona ny momba ny raharaha Lilson René ankoatra ny Bromartry niatrika izany ihany koa ireo senatera voafity tao Mahajanga Paulbert Velitsara. Ilaina ny fijerena vahaolana maharitra mikasika ny raharaha Lilson René. Io no hevitra nivoaka nandritra ny fivorian'ny Bromartry ny antenimiran-doolona niaraka tamin'ny senatera voafity tao Mahajanga Paulbert Velitsara izay nitondra ny feo ny mapara sy ny fianakavian'i Lilson René araka ny tatitra nataony filohan'ny antenimiran-doolona Honoré Rakotomanana. Tsy manana taratasy tany fisarana ny antenimiran-doolona hatramin'ny androantsika miteny zao zany. Ny faharoa manarakaraka an'izay dia tena dinidiniky mipiralahy misy tao dia hoe ny zavatra ny teniny toary teniny ny lola taona ny tao mpikambana amin'ny Bromartry na ny teniny sénateur Paulbert dia hoe fidiavana vahaolana maharitra solution pérenne amin'ny zavatra misy amin'ny firenena satria ny antenimiran-doolona tikatra dia hoe atao hoe antenimiran-doolona fitaratra antenimiran-doolona modèle hoe tsy eto Madagasikara ihany fa na dia hoe ny any ivelany keo izy dia modèle ny sénateur ny antenimiran-doolona eto Madagasikara zany. Ankoatra ny raharaha Lilson René nodinina nandritra ny fivorian'ny Bromartry ny Sénat ihany koa ny mikasika ny fifidianana ny solotenany ity androm-panjakana ity eo anivon'ny CENI, ny HCC, ny Haute Cour de Justice ary ny filakevitra ambony fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana na ny HCDDED. Fifidianana amin'ireo dia amin'ny fitombony randrom-bony zany satria ny vita moa zany ny fivorian'ny Bromartry ny tsisy tao ny fanapahany Bromartry dia rehefa avy eo dia miasa izay ny conférence des présidents dia rehefa avy eo dia tsy maintsy izay ny fivoriam-be hitambarana dia iny no manapaka ny tena hoe lahadinika zany dia izay matoka azy hoe amin'ny fitombony voalohany randro voalohany amin'ny randro voalohany zany no voafity daholo ireo solotenana eto zany. Marina fa efa nisokatra ny fandraisana ny antota taratasy filantsakovidiana ary ny herinandro ho avy izao no tonisaina ny fifidianana ny solotenany antenimiran-doolona eo anivon'ny androm-panjakana samihafa CENI, HCC, HCJ ary ny HCDDED.